dia tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza mandrakariva ao amin'ny Tesaloniana voalohany 5:9-10 sao lazay ny tenin'Andriamanitra misaora ozy izy amin'ny zavatra rehetra satria zany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Na tsara zany na ratsy zavatra miseho dia mahay misaotra an'Andriamanitra satria ho mbadiky ny fisaorana io ny azahoantsika fitahina, ny azahoantsika taridalana avy amin'Andriamanitra hitondrana an'ity firenena malalatsika ity. Ka dia tsy maintsy misaotra azy mandrakarivotsika dia averitsika amin'ny mandrakariva ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Misaotra ho an'ireo zanaka mahery fo tena manana zany fikirizana zany, manana zany fitiava tanindrazana zany, dia fisaorana ho an'ireo zanatsika reo génération Z, génération Y, ny asedy Madagasikara, ny mpianatry ny Ankatso, Vodivorona, ny Enesy, tsy adino ny any amin'ny faritra. Misaotra manokana koa n'izy reo zany ireo zay lazaiko reo miaraka amin'izy telo dazy lazaiko eto reto dia amin'reto le hoe tsy manaiky olembena dia Baba, Clémence ary Lily, reo zanaka ireo zay voalazako teo reo no atao hoe angadina nanana sy finahitana. Isaorana koa tsy adino reo artiste, reo syndicat, reo influenceur ary ny vahoaka rehetra tsy misy akanavaka, indrindra reo kristianina zay mitrotro ambavaka an'izao tolona nataonareo zanaka ireo. Isaorana ihany koa tsy adino ny polisy pirenena zay niaro ny vahoaka sy ny fananany nandritra ny nidiran'ireo zanak'ireo teny amin'ny 13 mai tamin'ny 2 oktobra 2020. Isaorana mitafotafo ny miaramila ny tafika rehetra zay niaro ny vahoaka sy namarana ny atao hoe herisetra, ka aoka isika tafika ho raya tsy mivaky ary ho tena tandroka ary ny vozony makasitraka anareo zandry malala maleova mahalasana. Andriamanitra ny nafihery sy tanjaka mahagaga ho anareo ary hanala ny tahotra rehetra satria mbola lavitra ny lalana, mbola fanombohany fotsiny zao, ce n'est que le début du commencement, fa mbola lavitra lalaka lentsika ry zandry malala. Ka mila misikina itsika, mila mivonina mandrakarivotsika, oka tsika tsy atoritory fa na mandrimandry manana aretina, mbola be dia be zavatra mbola hoatrehantsika. Tsara fantarinareo vahoaka malagasy ny tanjona. Inona moa ny tanjona anay maramila na izay tafika amin'izao satria moa zay araka ny voalaza fa zay ny arondrika farany na hoe dernier rempart. Manana tanjona zay ho an'ity fireneny ity zay tsara fantarinareo vahoaka malagasy. Voalohany, ho fametrahana zany atao hoe apaisement durable na hoe fitoniana maharitra eto amin'ity tany sy ny fanjakana ity katra. Faharoa, fanarenana ny firenena ao anatin'ny olana ara-toekarena sy ara-tsosialy zay mety ho ateraka ny krizy. Tadio tsara fa marina fa be dia be ny zavatra hoatriny. Ny krizy ara-toekarena sy ny ara-tsosialy tsy maintsy arenina dolodolo zany rehetrarehetra izany
tanàna rehetra zay nandetika an'ity firenena etya ka nahatonga ny krizy miverimberina eto a Madagasikara. Zay zavatra telo zay a nataoko tamin'ny ankitokana zany a mba hoentina anarenana an'ity firenena ity. Ka eto aloha dia miondrika ampanajana manoloana an'ireo a namon'ny ainy na civil na maramila na ndritrany tolom-bahoaka iny. Maka hery sy mitondra teny fampiononana ho an'ireo havana sy fianakaviana zay namon'ny havana. Mirary ihany koa fanisitranana sy fankahirezana ho an'ireo zay naratra. Imo Andriamanitra le balsama mpanasitrana, manasitrana anareo a amin'ny fomba mahagaga. Maka hery ihany koa ho an'ireo very sy ravafananana rehetra no miasa fandrobana. Misaotra anareo rehetra nandray anjara tamin'ny tolona ka natogoavana amin'izao a fandresena izao. Tadidio tsara fa mbola dingam-pandresena io fa tsy mbola fandresena, mbola tsy azo atao ny misioka raha mbola tsy mivoaka ny ala. Ka mila miara-mentana tolotolotsika rehetra, miara-mifanometanana ary mila mifankaty satria tsisy fampandrosoana andera ao anatin'ny firafesana, ao anatin'ny ady, ao anatin'ny zany atao hoe tsy fitiavana izany. Ary mbola mamerina misaotra ihany koa andreo zanaka hoa reo génération Z, génération Y, ny asidi mada, ny etsika tsy manakilembena, ny influenceur, ny artiste en syndicat nanao ny etsika fitrakina teny Kianja. Ary indrindra moa mbola mamerina fisaorana mitafitafy ny tafika rehetra, indrindra ny kapisaty zay tarehin'ny colonel Mikael tamin'ny fandraisana ny andraikitra fiarovana andreo vahoaka reo a sy ny fanampiana azy reo. Miala tsiny anefa ny tenako a raha tsy teo tamin'iny herinandro iny satria nisy fahoriana le jady tamin'ny tenako ka tsy teo tatoerana ka tsy maintsy namonjy zany adidy zany satria raha iamandreny am'izany ka tsy afaka nialy. So mieritreritra nareo zanaka hoe nanary anareo tamin'ny herinandro tsy a zany dadabe général zany a efa niteny taminareo a tamin'ny farany teo iny fa hoe raha misy ilainareo ana de tsy ambo adidy mihitsy a. Ary zao zavatra zao mbola tsy ampy, mbola tsy ampahafiry ny ombony andrasany io dadabe. Ka ialana tsiny satria fatatsika fa ny zavatra rehetra dia Andriamanitra no mandahatra ka tsy maintsy manaiky isika ny amin'ny fandaharany. Sadina ihany koa ny polisy pirenena tamin'ny fandraisana andraikitra ny fiarovana ny fananany imbonana ny lapan'ny tanàna izany nandritra andreo fidirandreo zanatsika tamin'ny 13 mai ny androny 11 octobre 2024 ka nahafahana ny soroka ny fikasan-dratsy andorony lapa-tanàna ka mankasitraka indrindraindrindra ny DGPN, mankasitraka ny commandant FIP na andray andraikitra nakato ny teny ny zokray aman-dreny. Misaotra nareo am'izany fankatoavana izany fa tadidio tsara fa io fankatoavana io a eo ambadiky ny fankatoavana dia zavatsoa satria ny tenin'Andriamanitra dia miteny mandrakariva zay manaiky sy makatozy izy de hinana ny vokatsoa amin'ny tany, de hinana ny vokatsoa amin'ny tany nareo zanako malala isany ka raha isy mandrakariva ny adidy sy ny andraikitra zay sahaninareo a eo anivon'ny polisy pirenena. Ka manao antsoavo a eto amin'ny maharay aman-dreny ahy, amin'ny maha-jeneraly ahy. Zay nareo misotro ronono fa tsisy jeneraly araky ny teneniko a retrety zany fa ny jeneraly de mandray andraikitra foana raha fa misy zavatra miseho
eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ka miantso ho amin'ny fifanantonana sy fampiresahana andreo zoky sy ireo zandry am-perinasa eo anivon'ny tafoka mba ho fitadiavana vahaolana iraisana eo amin'ny fametrahana ny rafitra ivoana amin'ity krizy ity sy fandaminana na ny firenena ka hiverina aingana ao anatin'ny lamina araky ny lalam-panondrenana. Miantso any koa ao andreo verivelona rehetra indrindra ny mpanao politika mba hametraka ho ambony ny tombotsoa firenena ka ampandefitra ny tombotsoa manokana ka tsy hanararoatra izao fotoana izao ho fitaovana fitadiavan-tseza fa samy hikatsaka izay tena mahasoa ny firenena ka tsy ho verimaina izao hitolona izay nilofosan'ireo zanakatsika zay ny matimatesan'ireo zanatsika ireo mba fa mba hitondra kosa ho amin'ny filaminana maharitra sy ny tena fandrosoana. Ho amaranako ny teniko satria nanomboako ny teniko teo dia tenin'Andriamanitra, dia ny amaranako azy dia ny tenin'Andriamanitra amin'ny Galatianina 4:9-5. Zao no lazain'ny Tompo. Ary aza-baketraka hozy izy amin'ny fanaova-tsoa fa amin'ny fotoan'androny no hijinjana raha tsy reraka isika. Ka dia ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra, ho atsika vahoaka malagasy kosa ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Ho an'ny tanindrazana. Makasitraka Tompo koa, makatela.